Ho aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Voafidy hatrany am-boka. Voafidy hatrany am-boka. Zany no asongady mofinainantsika amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany, toko voalohany, ny andininy fahaefatra hatramin'ny andininy fahafolo. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: tonga tamiko ny tenin'i Jehova nanao hoe: hatry ny fony anao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro, ary hatry ny fony anao tsy mbola teraka no efa nohamasiniko sy notendreko ho mpaminany ho an'ny firenena. Ary ho kosa aho, indrisy Jehova Tompo, indro tsy mahay mandahateny aho fa mbola zaza. Fa ho Jehova tamiko, aza manao hoe mbola zaza aho, fa andeha amin'izay rehetra nirahako anao ianao, ary izay rehetra andidiko anao no ambaranao. Aza matahotra azy ianao, fa ombanao, amonjy anao aho, o Jehova. Dia nanitra ny tanan'i Jehova ka nanendry ny vavako, ary ho Jehova tamiko, indro efa nataoko eo am-bavanao ny teniko, ary indro aho manendry anao izao andro anio izao, anapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana, anongotra sy anjera, sy andrava sy androdana, ary anorona sy amboly. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Voafidy hatrany am-boka. Zany no azo amaritana ny Jeremia mpaminany, izay nofidian'Andriamanitra hiasa, nitety vanim-potoana, nitety toerana, niatrika ny zavatra maro samihafa, fa hatrany Jerosalema ka hatrany Babilôna, eny hatramin'ny fanenjehana sy tranomaizina, eny fahafatesana aza, nahazo any Jeremia mpaminany avokoa. Ambara nefa fa izy io dia mpaminany efa voafidy hatrany am-boka. Eo amin'ny andininy fahadimy dia lazaina mazava mihitsy fa tsy mbola noforonina tany an-kibo izy, dia efa fantatr'Andriamanitra, ary fony tsy mbola teraka dia efa nohamasinina sy notendrena. Tsy manambara ny amin'ny momban'ny Jeremia sy mahavoafidy voahomana azy loatra fotsiny izany, fa tena milaza ny maha-izy azy an'Andriamanitra, ilay tsy voafetra ny vanim-potoana, ilay mpandahatra endry, mpandahatra amboniny izao rehetra izao. Io Andriamanitra io no miantoka ny fiantsony ny mpanompony, fiantsona ny mpaminany, ka mampanantena fombana eo anatrehan'ny zavatsarotra. Eny, tsy iankinan'ny fiantsona na ny fifidianana any Jeremia mpaminany amin'ny mampaminany azy, izay rehetra mety ho fahalemena sy izay rehetra mety mahatanora fanahy azy. Nialatsiny teo anatrehan'Andriamanitra izy hoe mbola zaza, tsy mahay mandahateny, kanefa tsy afa-tsiny izy, fa Andriamanitra kosa no iantoka ny fahalavorarian'ny asany. Ombanao aho, amonjy anao aho, o Jehova. Ry havako malala, iraka mazava. Raha filaza azy dia hoe mission bien précise no atolotr'Andriamanitra ny Jeremia mpaminany ho amin'ny fanjakana sy ny firenena, anongotra sy anjera, andrava sy androdana, ary anorona sy amboly. Noho izany, efa ela Andriamanitra no nanomana izao iraka izao. Eny, efa ela Andriamanitra no nanomana ny mpaminany mpanompony. Anisan'ny fotom-pampianarana izay mampirorosaina sy mampiady hevitra indrindra tao anatin'ny vanim-potoana maro, ny momba ny fifidianan'Andriamanitra mialoha izay hovonjena na izay ho very, na ny mahakasika ny antsoina hoe prédestination.
Androany dia ampahafantarin'ity soratra masina ity fa ny fifidianan'Andriamanitra dia miantefa manokana amin'izay olona irahana, amin'izay olona hofidiny, ho tendreny anao asa manokana. Efa voaoman'Andriamanitra hatry ny ela ireny. Tsy miresaka loatra ny amin'izay hamonjena mialoha na ny hahavery mialoha arak'izany ny prédestination, fa manazava amintsika kosa fa Andriamanitra dia niasa mialohan'ny fahariana, niasa mialohan'ny famoronana aza mba handamina ny paika-pamonjena ho any izao tontolo izao. Ny mpanompo voafidin'Andriamanitra rehetra dia tafiditra ao anatin'ny drafitr'asa-pamonjen'Andriamanitra izao tontolo izao, mitady ny lalana rehetra hamonjena izao tontolo izao, fa tsy miresaka akory ny amin'ny hamonjena mialoha, ny mahavovonjy mialoha na ny mahavery mialoha. Ny iraka nataon'i Jesosy Kristy tetỳ an-tany koa ry havana dia fantatsika tsara fa iraka voaomana mialoha, ary i Jesosy Kristy ilay Mesia voafidy hatrany am-boga. Fantatsika tsara fa zaza nitorotoroana tamin'ny fanamasina tany an-kibon'ny reniny i Jesosy Kristy, ary efa voaomana hitondra fanafahana ho an'izao tontolo izao. Efa voaomana fa izy no hanafaka ny olona amin'ny fahotana, izy no ho famonjena izao tontolo izao. Nanomana an' Jesosy Kristy zanany Andriamanitra mba ho famonjena izao tontolo izao. Ry havako, voaomana mialoha ny fifidianan'Andriamanitra, ary na ny fidianany asy, ny fidianana anao koa dia efa tsara omana tahaka izany. Tsy alatsiny eo anatrehan'Andriamanitra izay rehetra mety ho fahalemenao na izay rehetra mety ho tsy fahombiazanao. Tsy alatsinao eo anatrehan'Andriamanitra izay mety mahatanora fananao ka mahatonga anao hiala andraikitra na hiala bala ho ny fitenenan'ny tanora amin'ny andraikitra. Tsarovy fa efa ela ny nanomanan'Andriamanitra anao, fanomanana tsy miankina aminao fa fanomanana miankina amin'izy Andriamanitra samy irery. Izy no efa nifidy anao mialoha, izy no efa nifidy mpanompo araka ny fanompona samy hafa mialoha. Arak'izany dia izy no malavrary ny asa fanompona, tsy izay nofidiana fa izay nofidy no manan-kery bebe kokoa. Ny ahavitako sy ahavitanao ny asa fanompona amin'izay nifidianan'Andriamanitra antsika arak'izany dia tsy miankina amintsika fa miankina amin'ilay niteny hoe aza matahotra azy momba anao hamonjy anao aho. Ry havako, mpanompo voafidin'Andriamanitra dia mpanompo omban'Andriamanitra, mpanompo vonjen'Andriamanitra, eny mpanompo miaraka amin'ny mandrakariva. Ianao zany ilay voafidy dia toy ny fitaovana fotsiny am-pelatanan'Andriamanitra anatanterahana ny famonjena. Jesosy Kristy dia efa planin'Andriamanitra hatrizay fa ny fahatongavany tetỳ ambony tany no nanatanteraka azy. Ianao koa misy drafi-pamonjen'Andriamanitra izay efa nomaniny ho an'izao tontolo izao, ary ianao hitondra anjara biriky araka ny nifidianan'Andriamanitra anao ho amin'izany. Koa mahereza ary mpanompo voafidin'Andriamanitra fa efa nanomana anao ho amin'ny asa tsara izy. Dia an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay noho ny fifidiananao lehibe, ny amin'ny famondram-ponao, ny amin'izay asanao Andriamanitra eo amin'ny fiainanay. Misaotra Tompo satria fantatray loatra fa tsy mandao na mahafoy anay mihitsy ianao. Ankehitriny dia mametraka eo ambany fahasoavanao zahay ny momba anay rehetra. Eny, mametraka eo ambany fahasoavanao ny fiainanay manontolo, ny fanomponay, ny fiantsonao anay, ny fifidiananao anay, ary ampaherezo manokana ry Jesosy malalo
ireo mpanompo mpitondra fiangonana na iza na aiza haefa amin'ny anaranao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen.